Ho aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Amin'ny fifaliana indray ry havana no anolorana ny mofinaina ho antsika amin'ity alatsinainy fa 12 ny volana Novambra taona 2022 ity. Ivavaka isika. Andriamanitra misaotra sy mideranao zahay ny amin'ny herinandro vaovao izay atolotra ho anay indray, hiatrehanay sy hibanjinanay ireo asa aman-draharaha sy fiainana andavanandro, kanefa ampanantenanao sy ampanarahanao anay mandrakariva ny sitraponao dia ny teninao masina arak'izay hita ao amin'ny soratra masina. Angatanay sy irianay indrindra arak'izany ny fanahy masina hialolalana ny teninao aminay tsiraray avy, andraisanay ny hafatra tsara avy aminao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen. Ny epistily nosoratan'i Jakoba toko 2 ny 4:40 hatramin'ny 4:20 ry havako no mofinaina voalahatra ho antsika amin'ity andro anio ity. Jakoba toko 2 4:40 hatramin'ny 4:20. Vakiana ary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: inona moa no soazo ry rahalahiko? Raha misy milaza fa manam-pinoana izy nefa tsy manana asa, ny finoana va mahavonjy azy? Raha misy rahalahy na anabavy tsy manan-kitafy sady tsy manan-kohanina isan'andro, ka misy aminareo manao aminy hoe mandehana amin'ny fiadanana, mamindroa, mivokisa, kanefa tsy omenareo azy tsinona izay tandrifiny ho an'ny tenany. Inona moa no soazo amin'izany? Ary mba toy izany koa ny finoana. Raha tsy misy asa dia maty mihitsy. Fa angamba hisy ianao hoe ianao manam-pinoana ary izao manana asa. Aseho amiko tsy amin'ny asa ny finoanao, ary izao kosa haneho aminao ny finoako amin'ny asako. Ianao mino fa iray ihany no Andriamanitra, koa tsara izany ataonao izany. Ny demônia koa mba mino izany ka dia mangovitra. Moa tsy fantatrao va ry olom-poana fa tsy vanona ny finoana tsy misy asa? Tsy nohamarinina tamin'ny asa va Abrahama razantsika tamin'ny nanaterany any Isaka zanany teo ambonin'ny alitara? Hitanao fa niara-niasa tamin'ny finoana ny asany, ary ny finoana dia notanterahina tamin'ny asa. Ary tanteraka ny soratra masina manao hoe: ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka nisaina ho fahamarinany izany. Ary natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy, koa dia hitanareo fa hamarinina amin'ny asany olona fa tsy amin'ny finoana ihany. Ary toy izany koa Rahaba janga dia nohamarinina tamin'ny asa, tsy nohamarinina tamin'ny asa va izy tamin'ny nandraisany ireny iraka ireny sy ny nampandehanany azy tamin'ny lalakafa? Fa maty ny tena raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ravako malala ao amin'ny Tompo, isan'ny boky anankiray izay mampiteraka ady hevitra indrindra ao amin'ny testameta vaovao sy ao amin'ny epistily. Ity bokin'ny Jakoba ity mampiady hevitra mahakasika ny fiabiliteany, ny authenticité-any. Zany hoe ny maha-izy azy ity boky ity, ny fandraisana sy ny fanekena azy ho soratra masina na tsia, ary niovaova tao anatin'ny tantara, tao anatin'izay taonjato
roapolo zay ny fanekenana tsy ho soratra masina ity boky ity. Ny fantatsika ihany koa raha avako malala dia ny fiorenan'ny apôstôly Paoly kokoa amin'ny fanazavana ny fototry ny famonjena dia ny finoana, ka ilazany fa ny finoana no mahavonjy. Ary raha mijery mahamaika ato anatin'ny epistily nosoratan'i Jakoba dia toa mahita ny sy manome lanja ny mahazava-dehibe ny asa indray, ary toa ilaza fa ny asa no mahavonjy. Fa rehefa tena mandinika tsara tsika rehavako malala dia toa hita taratra fa tsy de tena zany loatra no teny Jakoba ambara, tsy de te hiteny loatra hoe ny asa no mahavonjy, fa te hanambara kosa fa tsy afa-misaraka amin'ny finoana ny asa. Mila miasa izay manana finoana, ary zany asa ny finoana na fanehoana amin'ny fomba hita maso ny finoana amin'ny alalan'ny asa, zany no asehon'ny bokin'ny Jakoba. Andeha ary ho jerentsika ry havako ato amin'ity mofinaina ity, izany hoe ny asan'ny finoana izany. Ny asan'ny finoana voalohany indrindra dia asa fiantrano. Rehefa mamaky isika ny 4:7 hatramin'ny 20 dia misongadina izany asa fiantrana. Ny asa fiantrana dia ambaran'i Jakoba fa vokatry ny finoana zay ananan'ny mpino. Ny finoanan'i Kristy no miteraka ny fiantrana, ary raha marina zany dia afaka lazaina manao hoe ny asa fiantrana dia fanarahana na fanahafana ny fiantrana zay efa nataon'i Kristy tetỳ amin'izao tontolo izao, ilay tsy nitady ny tombotsoa ho an'ny tenany fa nikatsaka mandrakariva ny hanolotra fiadanana ho an'ny mpiarabelona taminy. Ny asa fiantrana dia ny ezaka ataon'ny olona mino hampanjaka ny fiadanana eo amin'ny fiarahamonina misy azy. Ny asa fiantrana dia ambara ny soratra masina fa maneho ny maha izy azy ny finoana ao anaty. Tenenin'ny 2 fa olom-poana na olona tsy vanona no tsy miaina amin'ny finoana ananany. Ny olona miaina amin'ny finoana dia maneho izany amin'ny asa, ary izany no ahitana ny maha olona vanona azy rahateo. Rehavako malala ao amin'ny tompo, raha miresaka asa fiantrana arak'izany isika dia tsy asa fiantrana baikon'ny fieritreretana madio fotsiny, na baikon'ny finiavana ao anaty fotsiny, na baikon'ny fitiavana tombotsoa na laza na voninahitra ho an'ny tena fotsiny, fa ny asa fiantrana zay vokatry ny finoana dia tsy afa-misaraka mandrakariva amin'ny finoanan'i Jesoa ilay efa niantra izao tontolo izao ka niteny fa raha misy tahak'izay nataonareo amin'ireo rahalahiko madinika indrindra ireo no nataonareo tamiko ihany koa. Ny asa fiantrana zany ry havako malala dia tsy inona tsy akory fa tena vokatry ny finoana mahadiodio anehoana ny fandraisana anjaran'ny mpino amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, ary ahitana vokany hitondra fiadanana eo amin'ny fiarahamonina. Ry havako malala, eo amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny dia tsy ny mpino ihany no manao asa fiantrana,
na le atsotsika hoe œuvre de charité. Fa izao tontolo izao dia manao an'izany avokoa. Ny izao tontolo izao dia manao ny asa fiantrana na ny œuvre de charité ho tahaka ny fahamendrehana manokana, anajana ny sotoavina ao anaty na eo amin'ny fiarahamonina. Da tsika ne ohatra ny fivavahana silamo de mametraka ny fanaovana asa soa ao anatiny ireo andro lehibe 5 izay iorena ny fivavahana silamo. Ireo fikambanana samihafa, raha mahitsika ny fikambanana Lions Club, Rotary Club sy ny sisa, de manao ireny karazana asa soa ireny ho tahaka ny fahamendrehana na sotoavina sy sata mifehy fotsiny ny fikambanana. Fa ny fanaovana asa fiantrana mpino de tsy inona tsy akory fa asa vokatry ny finoana, asa tsy mitady tombotsoa, tsy mitady laza, tsy ambarambara etsy sy aroa, ary asa izay taratry ny asan'i Kristy eto amin'izao tontolo izao. Ny asa amin'ny finoana zany, asa fiantrana mifamatotra amin'ny fiantran'i Kristy. Fa ny zavatra faharoa ry havako malala izay hitantsika misongadina eto amin'ity mofonaina ity de ny hoe ny asa fiantrana dia asa fanoloran-tena. Asa fanoloran-tena. Eo amin'ny andiny ny faraka amby 20 hatramin'ny 420 farany de ambara eto ny ohatra velon'ny asan'ny finoana hita ao amin'ny soratra masina. Tanisaina eto ny amin'ny izay tao amin'ny Abrahama andaniny izay nanao asa fanoloran-tena tamin'ny nanolorany anisaka zanany teo ambony alitara, izay everina fa tsy mitovy velively amin'ny sorona fanaon'izao tontolo izao, fa fanoloran-tena vokatry ny finoana marina amin'ny Tompo. Tahaka izany koa ny asan'ny finoana izay aseho tao amin'ny Rahaba janga. Da tsika io tantara io any amin'ny bokin'ny Joshua tamin'ny izay nisavana lalana na ihany koa nitsidihana meloa ny tany Kanana, ka nahafahany nanolotra ny tenany, nahafahany nisotro ny aleko maty, anavotana ny tenany sy ny fianakaviany eo anatrehan'ny loza manambana sy ny fandringanan'Andriamanitra ny mponina tao an-tanànany. Amarin'ny andininy 220 sy ny 320, 420 eto ry havako malala, fa ireo asa izay ataontsika hoe asan'ny finoana de tsy asa mandeha ho azy akory, fa tena asa vokatry ny finoana. Tsy azo ampifamadihana mihitsy zany hoe hiasa aloha mba hitady finoana, fa tena ambara kosa fa mino aloha de miasa. Ary izany asa vokatry ny finoana zany no mitarika ny mpino anana fiainam-panoloran-tena, anana fahavononana hanolotra ny momba ny tena rehetra, hanolotra ny sarobidy, hanolotra ny mendrika any amin'ny tena ho amin'ny Tompo. Afaka diniantsika sy eritreretintsika mantsy zany raha mijery itsika ny asan'ny finoana izay tao amin'i Jesosy Kristy, ka nahatonga azy nanolotra ny tenany ilay sarobidy indrindra teo aminy, teo amin'ny hazo fijaliana. Nahavita nanolotra ny tenany izy, ary zany asan'ny finoana nataon'i Kristy zany no tokony ho tahafintsika tsiraray avy. Nahatonga ny apôstôly Paoly teny manao hoe atolory ny tenanareo fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra,
dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Ahatonga antsika ankehitriny anana fiainam-panolora tena marina eo anatrehan'ny Tompo ary hanolotra izay sarobidy indrindra amintsika. Raha teo fandinika sy feritreritra ry havana raha miresaka hoe asan'ny finoana isika. Movy ny Tompo mitaky ny sombotsombony sy izay fotsika tokoa ao amin'ny soratra masina. Movy ny Tompo mitaky izay sisasisa tsy lanitsika tokoa hoentina manompo azy, na mitaky izay tsy ilaitsika amin'ny fanompona azy. Samy fanohatra amin'izany, ny tokony hoentintsika hanompo azy dia ny mendrika, ny sarobidy, ny tsara, tahaka ny saka izay afaka sy vonona nanolotra eny na dia ny zanany aza. Raha afaka malala ao amin'ny Tompo, ny asan'ny finoana dia fanehoana ny finoana an'i Kristy amin'ny fomba hita maso. Ny asan'ny finoana dia fanehoana eo anivony izao tontolo izao fa mpianatry Kristy isika, manana ny Kristy isika, manahaka an'i Kristy isika, miaina ny fiainana ao amin'ny Kristy isika. Ingane izany finoana miteraka asa izany ampitombo ny finoantsika mandrakariva amin'ny fiainantsika andavanandro sy amin'ny fanompoantsika ny Tompo marina tokoa. Dia ho an'Andriamanitra irerenany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Rainay masina sy tsara indrindro endre ny fifalianay noho ny fahatsapanay fa Andriamanitra tia sy mihevitra anay ianao. Andriamanitra efa niasa ho anay ianao, efa niantra anay ianao, ary dia vonin'izay anaraka sy hanahaka izany asa fiantrana efa natombokao izany, izany asa fanaova-tsoa eo anivon'ny fiarahamonina, hitondra fiadanana, ny anjara biriky anorenana ny fiadanana eo amin'izao tontolo izao. Tompo Andriamanitra rainay tsy tosy masina indrindro, ianao Andriamanitra izay efa niantso sy nifidy anay anie, ampahery anay mandrakariva amin'ny fanomponanao. Jesosy ankehitriny apetrakay marina tokoa eo am-pelatananao. Ny fiainan'ireo izay mila vonjy, ireo naona sy mangetaheta amin'ny fahamarinanao. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen.